I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Utateraka kaoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny hainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesu Kristy tompontsika. Zay zany le teny tsodrano napetraka ny Paoly le taratasy nalefany voalohany tany Tesaloniana zay efa nivakitsika ty zay efa antoko fadimy ty zany zava-dehibe amin'ny famaranana zany epistily zany, famaranana zany taratasy zany de mitsodrano izy, mitsodrano izy. Ary io tsodrano io riavana entitsika amin'ny fiomanana ho anandanitra. Reko vakinandraina le izy ary Andriamanitra ny fiadanina ny hamasina nareo samy ho tanteraka. Zavatra raiky voalohany samy ho tanteraka. Kaoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny hainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesu Kristy. Zay zany le tsodrano tokony hipetraka ao anatin'ny kristianina tsirairay avy. Tokony hipetraka ao anatin'ny mpanompo Andriamanitra tsirairay avy. Tsy hoe kely ny anatra nataon'ny Paoly, tsy hoe tsy manandanja ny anatra nataon'ny Paoly, fa anisan'ny zava-dehibe anatin'ny anja riavana ny fahazahoana tsodrano. Amen. Anisan'ny zava-dehibe anatin'ny anatra, anatin'ny toroteny ny fahazahoana tsodrano. Ary zany ny zava-dehibe apetraka atsika eto anatin'ity famitinana ty amin'ilay taratasy voalohany nalefa tany Tesaloniana ty. Mamarana tokoa zany atsika amin'ilay taratasy voalohany nalefa. Hiditra amin'ilay taratasy faharoa tsika rehefa manomboka rapitso. Zava-dehibe amin'ny fiainana antsika kristiana, zava-dehibe amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika, izay anarina, izay atorolalana, izay ampaherezana, izay ampianarana mandray tsodrano. Tsodrano azotsika miatrika ny fiavia Jesu Kristy tompo. Tsisy pentipentina, tsisy hafahafa fa tena hoe ho tanteraka zany itsika amin'ny fiaviany. Zay zany le tsodrano apetraka ny Paoly. Ary mbala tohizana izy amin'ny andininy faefatra amby roapolo, matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Zava-dehibe riano. Andriamanitra zay miantso atsika, Andriamanitra zay mampahery atsika, Andriamanitra zay miteza sady manefa ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra. Ka zava-dehibe riavana ny andraisatsika anatra. Ary so ihany fa misy ny mpananatra, so ihany fa misy ny mpananatra amin'ny alalan'ny mpanompo, amin'ny alalan'ny fanamasina, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mba mahare anatra zany atsika dia miorena amin'ny finoana, miorena amin'ny fifankatiavana, miorena amin'ny fifampaherezana. Ary zany no zava-dehibe. Efa izany no iorena atsika dia tanteraka amintsika le tsodranon''Andriamanitra, tanteraka amintsika le tsodranon ny mpanompon'Andriamanitra. Manana mpanompon'Andriamanitra atsika, magnanatra atsika, ary manana mpanompon'Andriamanitra atsika mitsodrano atsika. Ary zany no feno zavatra rehetra riavana. Ary zany no feno zavatra rehetra
tsodrano. Raha ohatra misy zany no fanamasinam-panambadiana na hoe fampakaram-bady, fiafarano izy iny de tsodrano. Fitolahy vavo atsika zay. Tsodrano. Ka ny tsodrano zany zava-dehibe amitsika mpanompon'Andriamanitra. Entsika mitinagna ity tenin'Andriamanitra ty, de le tsodrano nataon'ny Paoly hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Zany hoe zay ny fahatanterantsika rehefa dia ny fahamasinana. Ny fahamasinana no fahatanterantsika. Ny fahatanterantsika dia ny fahamasinana. Tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesu Kristy. Mila mandeha amin'ny fahamasinana zany atsika. Raha ty ho tanteraka. Mila tanteraka atsika satria mandeha amin'ny fahamasinana. Ka zava-dehibe riavana. Izay anatra zay zany tsy natao ho an'izaniza fa natao ho an'ny kristianina. Natao atsika tompon'Andriamanitra. Magnanatra atsika ny Paoly. Magnanatra atsika koa ndray mandrenitsika. Hitarika atsika agnatin'ny ty groupe ty, agnatin'ny ty sampagna ty. Magnanatra atsika zareo. Dia reso ny anatra. Reso ny anatra. Ary mandihana amin'ny fahamasina araka ny tsodrano izay napetraka ny Paoly teto. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitry ho antsika ny fahaizana matoky ilay antso atsika sady izy ihany no anefa atsika amin'izay fiomanana ho an'Andriamanitra zay. Amen. Misaotra nagname fivolagnana ranabavy, atolotra averigna agny aminareo zany ny micro mankasitraka tompoko.